Fahasoavana tsy ampozina. Fahasoavana tsy ampozina. Izany no anasako anao amin'ny ty alakamisy 7 volana oktobra ty mba haritra hatramin'ny farany. Ray aman-dreny malala isany zoky zandry isika rehetrarehetra tsy akanavaka tafahona somatsara amin'izao fandarana izao isika ka dia manolotra antsika rehetrarehetra ny arahaba. Andeha fanofahofantanana isika hosolo zany fifandraisan-tanana mariky ny fifampiarabana izany dia manolotra mandrakariva aminao ihany koa ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Faly tafahona indray isika mianakavy. Andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotranao izahay no ny fitantananao anay. Menao torimaso mamy, no velominao tamin'ity maraina ity, ary ampioninao amin'ny lalazo fandaharana izao. Tsy herinay na tanjakay, fa noho ny fahasoavanao natoy izao anay. Ka dia misaotra Andriamanitra. Ankehitriny ary, mahatsapa ny tsy fahatanteranay isika ko mangataka famelan-keloka, mangataka fanadiovana, ary mangataka ihany koa ny fanena masina mba ampianatra anay ny teninao ary ampitoetra izany teny izany ho fanandramana vaovao eo amin'ny fiainanay. Petraka ampelantananao ary zao dinika izao fa nivavaka tononona sy agnatana aminaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina efa mino fa efa ambavatsika ilay izy. Hébreux 1:10 andininy 1:30. Dia zao ny finoana no tsy nahafaty any raha-bajanga miaraka tamin'ny tsinina satria nandray ny mpisavotany tamin'ny fihavanana izy. Aika izany, zava-dehibe miankina amin'ny enkinan'ny famonjena ny finoana. Androany, dia hijery tantara amin'ny bokin'ny Josoa 7 isika. Ahitantsika fahasoavana tsy ampozina azo omen'Andriamanitra ny tsirairay avy. Amin'ny Josoa 7, manomboka amin'ny andininy 20. Dia toy ny tantarantsika omaly izy io, tantaran'ireo Gibeonita. Nahazo fahasoavana izy ireo. Fantatsika tsara fa vokatry toejahatra zany hoe nisy famotahana hafetsina nampiasainy reto Gibeonita reto. Dia naniry ny amely Gibeonita ny vahoaka Israely. Fa tsaingy izao tsy navelana nanao an'izany izy ireo noho ny fianianana izay efa nataon'ny olona ny fiangonana tao amin'ny Israely. Ary zany toejavatra zany, fantatsika tsara fa nifanaraka amin'ny fitsipika mifandraika amin'ny fianianana ny voady atao amin'ny fihetsika mpitarika. Fantatsika tsara mantsy fa raha tsy avy amin'ny fitondratena ratsy ny voady na fikasan-dratsy no anaovana azy, dia tsy maintsy toavina izany na dia mahatonga fahoriana ho an'ny olona manokana azy. Fantatsika tsara ny tantara ao amin'ny bokin'ny Pitsara. Amin'ny bokin'ny Pitsara dia nisy toa fianianana, nisy voady izay nataona mpitarika anankiray, mpanjaka anankiray, mpitarika anankiray eo amin'ny Pitsara 1:10, Jefta no anarany. Zao ny zavatra nitranga, nanao voady tamin'i Jehova ny mpanjaka Jefta. Hoy izy hoe eo amin'ny andininy 7:20. Ary tonga tamin'i Jefta ny fanahin'i Jehova, dia nandeha nitety an'i Gileada sy Manase izy ka nitety an'i Mizpa sy Gileada. Koa izy dia niala tamin'i Mizpa sy Gileada dia nandrosona ka ny amin'ny tanin'ny Amona. Ary Jefta nivoady tamin'i Jehova ka nanao hoe raha tolotra eo an-tanako tokoa ny taranaky ny Amona. Nivoady zany Jefta. Dia ho Jehova, dia ho an'i Jehova izay mivoaka amin'ny varavaran'ny tranoko hitsena rehefa mivelona somatsara avy any amin'ny taranaky Amona aho, ary ateriko fanatitra ho dorana izy. Zany no voady nataon'i Jefta manao hoe raha omeny Jehova ny taranaky Amona, dia zay mivoaka ny varavaran'ny tranoko voalohany hitsena, dia ataoko fanatitra ho an'i Jehova, ateriko fanatitra ho dorana. Inona tokoa ny zavatra nitranga? Nomen'Andriamanitra ny Jefta i Amona, dia andeha nody Jefta, ary rehefa andeha hody izy dia indro rehefa tonga teo amin'ny trano izy dia nivoaka hitsena azy ny zanany vavy tokana. Tsy manan-janaka afa-tsy io izy. Nangidy tamin'ny Jefta zany toejavatra zany. Nitomany izy. Fa saingy izao
tsy maintsy no tanterahiny ilay voady ka dia natolotra ho fanatitra nodorana ny zanany vavy. Ry mpiara-midinika namana, tsy moramora zany toe-javatra zany. Atrakan'izany koa ny zavatra nitranga teto amin'ny Josoa 7:7. Ny eritreritra reto vahoakan'Andriamanitra andao vonoina any izy ireo. Fa saingy zao kosa nefa efa nanaovana voady izy ireo. Nanao voady, nanao fanekena amin'ny 9:10 moa dia nanao fihavanana tamin'ny Josoa ka nanao fanekena taminy mba tsy hamono azy. Ary lohan'ny fiangonana koa dia nianina taminy. Hitantsika tsara ny toe-javatra ary fantatsika tsara fa vokatra toe-javatra izay dia nanjary toa isan'ny fianakaviana teo amin'ny Israelita ireto vahoaka Gibeonita ireto. Ka ny famatratsy azo no sarahana tamin'ireo Gibeonita zany ny anjara izay tokony ho azony ireto vahoakan'Andriamanitra reto zanak'Israely. Ranomarina zany tamin'ny nanendrena azy ireo mpikapa azo patsaka rano amin'ny tranon'Andriamanitra dia tonga nisan'ny fiarahamoniny Israely mpivavaka ny Gibeonita. Nahazo fahasoavana izy ireo. Ny valiteny Josoa dia nanova zavatra tamin'izy ireo satria zao ny voalaza eo amin'ny Josoa 7:7. Josoa 7:7 ka ny andininy 2:20. Zao ny voalazany. Andininy 9:20 dia nanao izany taminy izy ka namonjy azy tamin'ny tanan'ny zanak'Israely mba tsy hahafaty azy ireo. Dia natolotra Josoa tamin'izany andro zany ireo ho mpikapa hazo sy patsaka rano amin'ny fiangonana sy ho an'ny altaran'i Jehova mandraka androany eo amin'ny tany izay ho fidiny. Ry mpiara-midinika namana, hita teo amin'ny tantaran'ireto Gibeonita reto zany fa nisitraka ny tombontsoa lehibe ara-pivavahana tahaka ny vahoakan'Andriamanitra ireto Gibeonita reto. Ny toetra avy amin'ny tao amin'ilay taranaka nifandimby ilay voady. Fantatsika tsara fa rehefa niverina ho amin'ny fahababoana ny zanak'Israely dia mba anisan'ny verina na ilay tombontsoa fiverena tany amin'ny fahababoana ihany koa reto Gibeonita reto araka ny boky Nehemia 7:20. Iteraka vokatsoa ao amin'ny fiainan'izy ireo mandrakizay izany fahasoavana maimaim-poana, fahasoavana tsy nampoziny nomena azy ireo. Ina tokoa moa no nitranga raha toa ka tsy nanafina momba azy reto Gibeonita ka tonga dia nangataka famindram-po tahaka ny Rahaba-janga. Tsy fantatsika ny zavatra nitranga saingy inotsika kosa fa raha nangataka famindram-po tamin'ireo Israelita reto Gibeonita reto niditra an-tsehatra Andriamanitra. Fantatsika tsara fa tsy nianasa azy ny mpanota mantsy no tena fikasan'Andriamanitra fa ny ahita mpanota anankiray izay mibebaka ary mangataka famindram-po amin'Andriamanitra. Zay ny voalaza eo amin'ny Ezekely 7:20 manao hoe fa tsy hitrako Jehova ny hafatesany ratsy fanahy fa ny mba hialany amin'ny lalany mba ho velona izy. Mpiara-midinika namana, nakasitran'Andriamanitra ny faneken'ireto Gibeonita ny fiandrianan'Andriamanitra. Nakasitran'Andriamanitra ny fanirian'ireto Gibeonita mba hiavana fa tsy hikomy intsony amin'Andriamanitra. Nakasitran'Andriamanitra ny fahavononan'izy ireo hiala tamin'ny fanompoan-tsampy ary nakasitran'Andriamanitra ny fanirian'izy ireo hivavaka amin'ilay Andriamanitra marina. Ka dia nahazo fahasoavana izay tsy nampoziny ireto Gibeonita ireto. Androany ary dia ametraka fanontaniana aminao aho, dia ametraka fanontaniana amin'ny tenako ao manao hoe mba misy faniriana ve aty amiko aty hiala amin'ny faharatsiana androany? Mba misy faniriana ve aty amiko aty androany mba hiala sy ho vonona hiala amin'ny fanompoan-tsampy, hiala amin'ny faharatsiana rehetra ary vonona kosa hivavaka amin'ilay Andriamanitra marina. Ry mpiara-midinika namana, raha fanirianao zany dia omen'Andriamanitra anao ny fahasoavana manana mbiampy ao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa fahasoavana no namonjena anareo ary fanomezana maimaim-poana omeny lanitra ao anao izany fahasoavana izany. Mampahery anao ary mampitraka anao ny tompony hitahanao sy ny ankonanao. Ndeha hivavaka isika. Ray malala ny an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amitaridalana isan'andro izay omenao anay ka anomezanao anay antso tsy tapaka mba hahatonga anay hanana faniriana ihany koa tahaka an'ireo Gibeonita
ny hivavaka aminao ilay Andriamanitra tokana sy marina, hivavaka aminao ilay haniny mpamonjy anay. Hitehirizo ny fanapa-kevitra sy raisiny anay, raisiny reto mpiara-midinika amiko reto. Aoka tsy hafotsy hasaraka anay ianao, ka ny tontolo andronay dia ho tontolo andro izay atsapahanay fa ny fahasoavanao no mbola mahatoy izao anay. Nara Kristina angatana izany vavaka izany. Amen.